Miarabantsika rehetra indray dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny amin'ny fahafenony ho antsika rehetra namana raha lasa ranabavy mpanaraka ny pejy. Hamakafaka kely isika mikasika ny journée mondiale andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy valo marsa izay ny valona omaly naoraka be eran'izao tontolo izao sy teo amin'ny firenena malagasy omaly iny. Journée mondiale ny tantara sy ny historika ny valo marsa dia fantatsika fa resaka fitakiana zo, resaka fitakian-jo tany Amerika sy taty amin'ny faritra Eropa ny amin'ny fitovizan-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny asa sy ny ohatraohatran'izany noho ny atombohan'ny andro iraisam-pirenena valo marsa natokana ho an'ny vehivavy. Fa raha ny hetsika izay niseho tao Madagasikara dia ny rahantsika nahita fa nosakanana ny hetsiky ny vehivavy Tima teo Amagro Beoririka ary afaka nisitraka ankalalahana ireo vehivavy tonga teny amin'ny kianjan'ny Barea dia hitantsika tao ny filoham-pirenena mivady Andriamatoa Andrinirina Rajoelina sy ny première dame izany Mialy Rajoelina avec sa tenue vraiment classe. Zay ny commentaire-ny olona. Sy ireo olom-boafidy isan-karazany tahaka ny monsieur le maire Naina sy ny vadiny izay mitondra vohoka tononona aminareo ny fiadanana mibeba. Sika rehetra malagasy mila mibebaka. Dia tao anatin'iny hetsika valo marsa iny ny arahantsika nahita ihany koa fa présent tao ny fiangonana Jesosy Mamonjy sy ny fiangonana Apokalipsy dia rahampiko ny fiangonana isan-karazany araka ny dénomination sy ny religion ijoroany fa sainga tsy nanao fanamiana fotsiny ihany fa iretsy voatondro Jesosy Mamonjy sy ny Apokalipsy no hita tamin'ny banderole sy ny akanjo fianjaikany ry zareo Apokalipsy izany tapany manga sy tapany fotsy. Eo indrindra no hitondrantsika analizy hoe fa nahoana ary no influencé zay no mo hitondrako azy ahoana izany no inona sy anekena raha ny plan salutaire raha ny baiboly ny hitondrantsika azy zany ny resaka fiainana mandrakizay dia hoe ahoana ary zany no hiacceptentsika ahoana moa zany no aneketsika hoe ny fiangonana institution religieuse misy dia représenter ny mpininy amin'ireny hetsika journée mondiale raha vao miresaka tsika hoe mondiale dia aza adino fa ohatrany hoe misy monde coupe du monde izay resaka hoe mondiale izay mihitsy dia izao tontolo izao no définition an'izay. Ka raha vao miresaka isika izao tontolo izao dia mazava ho azy fa ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na mivantana na akolaka ninninona déguisement ninninona papier cadeau aminosan'izao tontolo izao azy ka na œuf de Pâques io na Saint-Sylvestre io na Saint-Valentin io asina Saint-Saint na 8 mars io journée mondiale ho iaho fetsy izao tontolo izao zanak'izao tontolo izao dia maharani-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava. Ka raha apetraka zany ny analizy hoe maninona ary zany no nisy ny présence ny fiangonana Jesosy Mamonjy tsy hoe manampy ny efa fery sy ratra ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy isika fa
mametraka analizy tsotra de tsotra afaka raisina de hoe ny antony a de tsotra be satria ny fiangonana Jesosy mamonjy a de ao anatin'ny fery, ao anatin'ny fanaintainana. Tsy ampiko tsony a zay mo nitondrako azay fa hajanoko am'zay a dia mitady mpanasitrana izy ireo, mitady mpanasitrana izy ireo dia zay no nahatonga azy a nilanja banderole ora nefa tsy tokony ho izay lay hetsika fa tokony hoe fifadikanana, tokony hoe vavaka mahery, tokony hoe fifanantonana eo amin'ny mpifanandrana ireo pasteur en désaccord ny tiako tenenina am'zay a mifanantona ny mpino a dia mifona mibebaka ainsi de suite. Fa ny zavatra misy eto a dia manantona an'izay eritreretiny fa mahavaolana izy ireo de selon ny idean'izy ireo zany par analyse par discernement de hoe io misy fitondrana matanjaka amikery am'izao vanim-potoana iresantsika izao a tsy misy pour l'instant tsy misy afaka mitélogien an'io fitondrana io sy afaka manozongozona an'io fitondrana io de possible io no afaka mitondra stabilité ho an'ny fiangonana Jesosy mamonjy a dia andao mba hilanja banderole mba ho hitan'ny mpitondra fa sao misy solution kely afaka entiny a na zavatra ohatran'izany a ampitoniny ny fikorontanana izay a mamela ratra ho an'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Analizy anankiray sy fijery anankiray zay a anjaranao no manamarina sy mandiso an'izay. Raha mijery indray tsika ny côté hoe rakotra vehivavy a mitondra fanamiana tapany manga sy fotsy a ny ampahany amin'ny gradin sy ny tribune apokalypsy indray zany tiako resahana eto de tsotra be ny analizy hoe resaka manao intéressé le izy akaiky a ny fifidianana ao anatin'ny 2023 isika izao efa ny rahantsika nafantatra sy nahita fa pasteur Mayol dia manana côté izy a esprit politicien amin'ny maha businessman nazy amin'ny fitondrany fiangonana apokalypsy dia misaisir an'le occasion izy dia mamaritra territoire izy hoe ao anatin'ny souffle propagande hoe présence présente présent ny fiangonana apokalypsy zany hoe misy resaka culte de personnalité propagande fampelezan-kevitra le izy de velan'izay moa ny mpino tsiraray a nilazana azy ireo tsy nanao fanamiana izany satria azadino fa ireo vehivavy rehetra présente tamin'ireny hetsika valomarsa teo amin'ny kianja Barea ireny dia olona piditra fiangonana daholo ny akamaroany ireny zany hoe mpihirahira fiderana manana andraikitra feno any amin'ny fiangonana misy azy ihany a mety hoe mpitarika sampana lehilahy lehibe na mpitarika sampana vehivavy lehibe mety diso am'le hoe sampana lehilahy lehibe fa miresaky ny lehilahy sy ny lehilahy iny a zany hoe mpitana andraikitra zany any amin'ny sekoly alahady na lehibe an'ny sympathie any amin'ny mpanazava any amin'ny resaka skoto indray zay a any amin'ny tily sy ny ohatran'izany ainsi de suite ny tiana tenenina de hoe olona adepta amin'ny fiangonana ao anatin'ny analyse zany tsika eto fa ny fanontaniana mipetraka de hoe fa maninona ara ny mpino maninona ny fiangonana am'izao vanim-potoana iainantsika zao no influencé amin'ny zavatra izao tontolo zao ao anatin'ny mondialisation zay ny fanontaniana mipetraka zay le analyse zay de tsotra be fotsiny hoe satria tsy manapaka ao amin'ny toeram-piangonana ao amin'ny institution religieuse misy eto Madagasikara tsy manapaka ao am-pon'ny vehivavy sy ny lehilahy ilay filazon-tsara marina dia Jesosy Kristy satria
Ny afatra Jesosy Kristy dia hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa ny inversan'izay indray no misy. Izao tontolo izao indray no mi-influencer ary izao tontolo izao indray no manome image ny fiangonana zany. Io misy fiangonana dia ny kisaran'ilay fiangonana tsy i Jesosy Kristy, tsy ilay filazaon-tsara marina fa izao tontolo izao. Rehefa misy hetsika Barea dia hitanao mirona any ny fiangonana. Rehefa misy hetsika Saint Sylvestre dia hitanao fa mirona any ny fiangonana. Rehefa misy hetsika Saint Valentin dia hitanao fa mirona any ny fiangonana. Rehefa misy hetsika fête des pères na fête de mère, fête des grands-mères dia hitanao mirona any mamapasy sy dadapasy. Hitanao présent ao daholo ny adepte amina fiangonana isan-karazany. Tsy manana relation am Jesosy Kristy ny fiangonana. Zany analizy rehetrarehetra izany dia tokony. Zany analizy rehetrarehetra izany dia tokony ampifo ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika ary tokony hanaovantsika fandinihan-tena hiverenantsika indray am Jesosy Kristy. Dia hoy ianareo hoe extrême be ny pejy de l'huile fanosorana. Borné. Ny tompoko tsy maninona fa fizarana fotsiny ny analizy ny netiko. Ary fanampin'izay analizy zay fanampin'izay analizy zay niarahana hita isika fa na ny sarim-bavy ary dia niady ny zoany tao anatin'iny resaka valomarsa iny ilazana amintsika fa tsy misy filazaon-tsara, tsy misy resaka batisan'ny fanamasina, tsy misy resaka fibebahana sy fampibebahana, tsy misy fiainana mandrakizay ny resaka izao tontolo izao. Ny Beliala dia mijanona ho Beliala, Kristy dia mijanona ho Jesosy Kristy izy. Tsy misy fifangaroana ao anatin'ireo. Raha ohatra ianao mbola manana an'izay mélange izay sady mafana ny mangatsika, efa nalohan'ny vavan'i Jesosy Kristy ianao zay. Zay ny afatra ry zareo misy isainana amin'ny manaraka indray. Hello matompoko.